Tojo Ravalomanana ilay zanaky ny filoha Mark Ravalomanana. Tena misy ny fantrana eto Antananarivo renivohitra rehefa avy nitety ireo boriborintany enina izahay hoy Tojo Ravalomanana. Tsy afenina hoy izy fa tena mahantra ny malagasy ary tsy rariny izao fantrana mipetraka izao. Ary anisan'ny zavatra izay tena notsindriny ity Tojo Ravalomanana ity dia ny hoe tsy impossible ho izy ny développement. Manala zordira ve dia tsy ho hay, manao kirazidalina ve dia tsy ho hay, hanao lalana ve dia tsy ho hay, hoy fanontaniana izay napetraka ity Tojo Ravalomanana ity ilay zanaky ny filoha Mark Ravalomanana. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina, abonné alohan'ny chaîne-natsika, asio j'aime ihany koa ny vidéo ary apetrahony commentaire mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndeha ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resantsika voalohany moa dia ity zavatra hita tany amin'ny rindrin'ny governoran'ny faritra Sofia ity, tsy iza moa izany fa General Lilson. Izy ity moa dia resaka fiaraha-miasan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny faritra Sofia, fanarenana ny lalam-pirenena RN6 mampitohy Marimandia sy Mampikony. Ho fiatrehana ny fahavaratra dia harenina tanteraka sy hototofana ireo lavaka rehetra manahirana eny amin'iny lalam-pirenena RN6 iny izay mampitohy Mampikony sy Marimandia hoy ny governoran'ny faritra Sofia. Ho fiaraha-miasan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny faritra Sofia dia ny governora no miantoka ny anjinina rehetra fa ny ministera kosa no miantoka ny solika na hoe carburant. Atao moa izany zavatra izany hoy ny governoran'ny faritra Sofia mba ho tombotsoan'ny vahoaka mampiasa iny lalana iny. Zavatra hita sy raha mahalala moa dia anisan'ny be dia be ny tsikera mahazo an'ity governoran'ny faritra Sofia ity ary mety izany indrindra no antony nanoratany ity fanambarana anankiray ity. Hoy ny governora hoe efa mba maximum ny ezaka amin'ny eo ampelatanana efa mampiasa anjinina rehetra toy ny camion citerne ary ny compacteur. Ny RN30D aza manahy vao nampidirina tamin'ny PGE ary efa mandeha sahady ny étude sur terrain. Amin'ny tapaka ny taona 2024 tokony ho fantatra ny daty hanaovana ny goudron azy. Ary iarantsika mahalala sy iarantsika mahita fa ny belalana dia efa manomboka. Hanalalava hiadivana sisa tsy hamelako ireo raha tsy vita mba ankasitraho re tompoko hoy ny governoran'ny faritra Sofia. Mba ankasitraho re raha mba hitanao fa mba miezaka moatra ny hafa na tsy ampivola aza hoy ny hafatry ny governoran'ny faritra Sofia. Toko fitaka fa ny soa atao levenam-bola ny olona dia tsy maintsy mitsikera foana fa ankasitrahana manokana ny governoran'ny faritra Sofia noho ny ezaka izay ataony ao amin'ny faritra izay iandidiny. Zay moa ny mikasika aniny governoran'ny faritra Sofia iny. Ndeha ary isika ilaza kely ny mikasika ny andriamatoa solombavam-bahoaka Gasikara. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany, tsy mbola nilaza ho centriste na elanelam-panahy eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny mouvement Gasikara fa lalana fahatelo na hoe troisième voie hoy député Gasikara Fensoa. Ny antony dia lasitra iray ihany ny TIM sy ny TGV hoy izy satria mitovy ihany ny tanjony izy reo dia ny fanjakan'olo tokana. Ary anisan'ny no hamafisiny ihany koa tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony ity dia ny hoe rehefa misy ny mety dia metehaka izahay hoy izy ary raha tsy mety dia meteny. Saingy androany dia nipotehan'ny fitondrana Andry Rajoelina ny firenena, langaziny mpanohitra izany hoy izy, saingy izy dia nisafidy ny tsy hiaraka amin'ny firaisankina satria tsy mety aminy ilay fomba fanao ao. Noho ny farany moa dia nametra mpanontaniana i andriamatoa Gasikara Fensoa hoy izy ny hoe rehefa tsy tia ve dia tsy mpanohitra hoy izy hatrany raha nametraka izany fanontaniana izany. Zavatra hita maso mibaribary tokoa amin'ny ireo izay pomba any TIM, rehefa tsy TIM dia tsy mpanohitra amin'izy ireo ary ny TIM dia real mpanohitra fa rehefa tsy TIM dia ohatrany hoe sadasada na hoe mpamitaka na hoe mody manohitra fa mbola pomba fitondrana ihany. Izany moa ny fanehoan-kevitra ireo olona pomba ny TIM ka izany indrindra no nahatonga any Gasikara Fensoa nametraka ity fanontaniana ity ny hoe rehefa tsy TIM ve dia tsy mpanohitra. Zay moa ny mikasika any Gasikara Fensoa. Fandeha resika iresaka kely ny mikasika ny ministry ny Jona sy ny toe-karena manga, tsy iza moa izany fa andriamatoa Matanty Paubert tsy manao raty. Nidina ifotony teny amin'ny fokontany Sarindrano, commune Saint Augustin
ary nanolotra lakana vita tamin'ny fibre de verre izay misy motera marka Yamaha moa ny ministry Njony sy ny toe-karena manga tsy iza moa izany fa matanty tsy manao raty pobera tamin'io ihany koa no nanoloran'ny fitaovana toy ny solotraina sy ny maro samihafa ireo mpanjony tao antoerana tanjon'ny ministera ny mba hampivoarana bebe kokoa ireo mpanjono ny olona rehetra moa dia miara manaiky ary ny olona rehetra dia tsy samandafa raha izany ministra matanty pobera tsy manao raty zany no asi andesaka dia chapeau ny olona rehetra fa tena manao ny asany tokoa ity ministra anankiray ity ary tsisy azokianina ny asa rehetra izay ataony rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny ministry Njony sy ny toe-karena manga Andriamatoa matanty pobera tsy manao raty iny ndeha ary ho jerevantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Dirlin Direbara moa nanao ity fanehoan-kevitra ity toy izao ny fanehoan-kevitra izay navoakany tsy mifankahazo ny resaka hoy izy ny 12 Janoary 2024 ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanao antsoavy fa tsy ampy ro tapitrisa W ny sekolim-panjakana manerana ny nosy nanao antsoavy araka izany ity ministra ity ny mba hanaovana tolotanana ny mba hanavotana ny fanabeazam-pirenena folo volana aty aorina nefa noho ny olany delestage dia hahina ny volana tokana ho an'ny fanabeazana ny zanaky ny malagasy fa hividianana soloka hanavotana ny jirama mba hampihena ny delestage ity fanapahan-kevitra ity moa dia noraisin'ny filoham-pirenena ny raiky amin'ny 3 Oktobra 2024 tsy mifankahazo ny resaka eo amin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena mifanaraha tsara alohanareo fa ny vahoaka ihany no hijinja ny vokany hoy ny fanehoan-kevitra Dirlin Direbara raha nanao ity fanehoan-kevitra ity zareko aminareo rehetra moa izany fanehoan-kevitra izany ary ho an'ireo rehetra izay manan-kevitra moa dia afaka apetraka anareo ao anatin'ny komantera ny hevitra nareo fa izany ny hevitra avy any amin'ny Dirlin Direbara hivadika kely any amin'iny Fort Dauphin iny moa isika amin'ity anankiray izay ho lazaintsika ity hitombo ny fahazahoana raha ny fisotro madio 4.3 miliara ariary ny vola nomeniky IMM hanampiana famatsiana raha ny fisotro madio ho an'ny Fort Dauphin tsy ny jiro ihany no milamina any Fort Dauphin fa ny rano koa satria hiampy ireo foto-drafitrasa vita ny fifanaovantsoniya teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa ary hiroso avy hatrany ny asa izany moa ny vaovao mahafaly izay misy any Fort Dauphin koa dia zareko aminareo rehetra izay piraitanindrazana amiko zareko aminareo rehetra malagasy izay liam-baovao sy ianareo rehetra izay tiaraka ny zava-misy tompoko vavy sy tompoko lahy ranabavy sy rahalahy namana zay ihany koa ny namarana ny video antsika koa dia ankasitrahana ianareo navitany hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato zay fa tsy halavanay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy